Ampifaliana trano iarabanetsika ny tokantrano izay manaraka fandarana Sahia Lasa amin'izao Zoma eto amin'ny fahitalavitra MBS eo ihany koa ny any amin'ny tambajotra sosialy. Raha tsy ahivina moa dia ny fandarana Sahia Lasa isaky ny Zoma dia mifantoka bebe kokoa any amin'ny tanora sy ny vehivavy eo amin'ny sehatra politika sy ny fampandrosoana ny firenena. Arak'izany dia manana vahiny tanora anankitelo be izao tsika androany ho raisiny eo rehefa avy eo hiaraka hitafatafa amintsika mahakasiky ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Tombazatra moa dia izay sy Arifina Railso no miaraka manolotra fandarana. Miarabanao Arifina Railso. Miarahaba Baora Zafy Maefa ary manantitra ihany koa ny fiarabanantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny fandarana eto amin'ny MBS Sahia Lasa izao. Eo koa raha manaraka amin'ny onjam-peo manerana Madagasikara amin'ny MBS ihany koa ary tsy adino ireo manerana izao tontolo izao manaraka amin'ny tambazotra serasera dia miarahaba anareo. Voalohanteny zany aloha dia alohan'ny hidirantsika amin'ny fandaharana dia misy fanadihadiana kely nataon'ny mpanao gazety zany mikasika ilay hetsika ny vehivavy tiako Madagasikara tao amin'ny makrobiorika ny sabotsy lasa teo andao ary arahantsika izany. Fialana kely amin'ny mahazatra noho ny amafin'ny fiainana iainan'ny renim-pianakaviana ka ny ara-paly izay no antony fiaonam-be ny vehivavy tia Analamanga sy ny solitena andreo faritra sasany androany atetsy amin'ny kianjan'ny finoana beoririka. Maro ireo namaly ny antso ary dia tena niala voly tokoa. Na dia teo aza izay fialana kely amin'ny mahazatra izay dia nandeha ihany koa ny fiainoan-kevitra ara-politika tamin'ity fety ity ka nisantatra ny lahateny tamin'izany ny filohan'ny vehivavy tia eto Analamanga. Noho izany, noho ny fahasahiranana mahazo antsika dia miala voly kely aloha manala amoany hoe manala azy kely izay ilay fitenerana tanora. Manala azy kely satria hiatrika zavatra tena mafitsika ato ato. Hiditra amin'ny mpianatra. Ny aretiny ity mbola tsy fantatra hoe manao ahoana. Ny vidim-piainana midangana dia midangana tsy takatra ny fahefa-mividiny ny vehivavy. Izay nampatonga anay vehivavy tiako Madagasikara nanasantsika ary tsy ny vehivavy irery no nasaina amin'izany fa nisy ny fikambanana izay mitovy fisainana amintsika dia isaorana be da be eto. Tsy misaraka amin'ny asa sosialy sy ny politika. Rehefa hoe politika dia tsy maintsy miteny izahay rehefa tsy mety satria izay ao anatin'ny RMDM. Ny RMDM izany hoe rotoben'ny mpanohatra eto Madagasikara. Rehefa ao anatin'izany tsy maintsy miteny ny alahelinay. Nisy ny fehi-kevitra izay navoaka tamin'ny fikoanan-doha nataon'ny RMDM izay miisa 9 misy ao anatin'izany ny sahazan'ny vehivavy amin'ny fahasahiranana mianjady. Ka izay no ataonay hoe ory fanjakana tsy mila zavatra mirentirety izahay. Tsy mila zavatra hoe mahafalifaly fa ny anay dia jerevo ny aty vilaninay satria izay manahirana anay. Izay zany ny antso lehibe ho ataonay vehivavy aminareo mpitondra fanjakana. Jerevo ny antom-pisinay mijaly loatra ny vehivavy. Mbola eto Antananarivo ka tonga nanamafy ity hetsika ny vehivavy tia ity ihany koa ny mpandrindra ny RMDM any fitovinany. Ny mamaika kosa ho ity renim-pianakaviana ity dia ny anatanterahana ireo fehi-kevitra 9 tamin'ny fikoanan-doha nasionaly ny mpanohitra.
ho anareo bro politika ao amin'ny team national, ho anareo RMDM bro politika national, mitambatra atsika zao areran'ny Madagasikara zany. Miarahaba aloha ny atoko team fa hatramin'izao ny atoko team dia mbola misy natrany amin'ny fokotany eran'ny Madagasikara. Torana voninkazo anareo amin'izay satria na dia tsy ao anatin'ny fitondrana idada na tsy mitarika mijoro foana ny atoko team. Tosaingy izao mbo mangataka fa mangavangina kely ony zay ny afatra nampitondray avy any Manakara mba tsy dio reny team any Manakara fa volony izy ireo ny andrayanareo. Zahay RMDM koa dia hanokatra ny varavarana ary hamelatra ny fandambanana erasika misakafo la avy agny anareo. Ka noho izany ny tiako tenenina dia izao, kianjana fitolomana ty ho anareo bro politika ny team sy ny RMDM. Matoy anareo bro politika mandinika ny raharam-pirenena sy mandinika ny itondranareo an'ireto vahoaka manaradianareo aoriana reto. Mangataka zahay vita ny fikonan-doa nasionaly zay nataontsika teny amin'ny bypass, nisy ny feikevitra ny tsoahana, nisy ny zavatra ny fanarahana. Ka noho izany efa horay volana zao navitana aya simsimagny sy da madigny raha ela zay ka ba irairaina fa mandady ny tramo la ela ny fianikenehina. Zava-dehibe loatra eto amin'ny firenena izany vehivavy izany ka tokony omena lanja manokana. Io kosa ny solitena ny RMDM. Enareo vehivavy araka ny fanadihadiana nataoko dia zao misy volandolo manao hoe raha ny satrana ny zoky tsy ary ny zandry fa ozy raha ny satrana enareo vehivavy tsy ary ny olombelona. Noho izany betsaka ny mivoy hoe lasy ny vavy mila lainta ohatr'izao mitovy ny tsy mitovy amiko fa inareo no avo lenta satria raha tsy mety hiteraka nareo dia tsy misy olombelona intsony eto ambonin'ny tany. Zay no izy inareo no avo lenta satria raha tsy eo nareo tsisy olombelona. Inareo mpampianatra voalohany indrindra mpampianatra anay mampinono zany mandrapalehibena rehefa atitra azy nareo dia mbola mitaiza fanondroa indray mitsotrika fanondroa ny fitenenana. Ka zany ny anataranatsika zao tsy ny vehivavy tima ihany no resahako zao fa ho an'ny vehivavy rehetrarehetra zay mahatsiaro fa misy ny tsindry azo lena amin'ity firenena ity mahatonga antsika anao hoe miaro le zalahy io. Ny mpandrindra nasionaly ny antokotima kosa moa tena namafy fa satatra ambavarano ihany izao etsika teto amin'ny makrobeoririka izao ka ho avy tsy ho ela ny andro anatanterahana ireo teboka 12 tamin'ny fikonan-doha nasionaly ny mpanohatra iny. Tsy ho an'ny antoko politika irery fa ho an'izay rehetrarehetra namolavola sy nanapa-kevitra namoaka iny fehi-kevitra iny dia manana didy amanandraikitra amin'ny fanatanterahana ireo fehi-kevitra 12 izay efa nisy teo santarana fa ny andininy voalohany no tena mavesa-danja indrindra amin'izany fehi-kevitra izany. Noho izany ny fotoana ionantsika eto androany dia ataontsika toy n'le hoe santatra ambavarano ihany fa ny manetsabe mbola ho avy. Eto amin'ity kianja ity no amelomantsika indray ilay finoana satria ty toerana ty tokoa dia antsoina amin'ny hoe kianjany magro finoana. Volavolaintsika miandalana eto ny finoantsika rehetrarehetra fa eo ampelantanantsika tanteraka ny vahaolana hoentina mamahanty fijaliana sy fahasahiranana mahazo an'ity firenena ity. Ny masoandro modimonina nampalaelo androany atetsy amin'ny kianja finoana beoririka tamin'ity androany ity. Araka ny nanarahantsika azy teo zany dia totosa soma tsara zany ny hetsika nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara Paora Zafy Mahefa tamin'ny sabotsy izay tena nahafinaritra fa tena betsaka zany ireo vehivavy tiako Madagasikara nanohina ny antso teo koa ireo tsy tia vehivavy tiako Madagasikara fa mpingambana izay mpikambana mitovy hevitra amintsika ao amin'ny tiako Madagasikara zany tonga tena etoerana dia isaorana daholo. Isaorana koa ny mpanakanto izay nanafana ny hetsika fa dia tena nampihetsi-po zany ny zavatra nataonareo dia misaotra dia misaotra dia misaotra. Vita iny vehivavy namako, vita iny ny fialam-boly izay nataontsika hoe hitodiana ny ho avy amin'izay.
dia miova indray zany tsika zao hiditra amin'ny lafiny politika amin'izay satria tena betsaka ny zavatra miandry antsika mbola lavitra ny ezaka dia izay no ataontsika manomboka izao zany tsika dia andehana mafy amin'izay ny fototry ny vehivavy tiako Madagasikara manerana amin'ny faritra Naramanga izay tsy eto amin'ny faritra Naramanga ihany ngamba fa ny vehivavy koa be da be any amin'ny faritra manerana Madagasikara izay efa hoe vonona zany amin'ilay fanofana melomamaso ny atoko vehivavy tiako Madagasikara izay miaraka tsy afa-misaraka amin'ny tiako Madagasikara dia eo zany dia ho avintsika ny salady izao zany ny anombohana anazy dia ao amin'ny premier arrondissement antsoina zany ny vehivavy rehetrarehetra fa hiaraka hidinika isika tsy hifidy akory nanao ina fa mbola hidinidinika hoe ahoana ny fomba ahafahantsika miasa sy manabe voa ny vehivavy tiako Madagasikara ao amin'ny faritra premier arrondissement satria tsika tsy maintsy ny any fototra zany tsy maintsy ho amafisitsika zany vao miakatra eo zany dia ho atao amin'ny sekoly fanavotana ao Ankasina ao zany no atao le fivoriana amin'ny lahady ho avy izao dia manantena antsika rehetra zany ho avy amin'io fotoana io zay zany mba afatra fohy zany fa ho alefako any amin'ny bora Zafy-Mahefa zany ny fitenenana izao. Makasitraka anao ary Finarahely Soa araka nefa nolazaintsika tamin'ny voalohany moa dia manana vahiny tanora sika androany ary anankitelo be izao ireo vahiny tanora raisitsika ny voalohany dia tanora avy amin'ny antoko-tiako i Madagasikara tsy iza moa izany fa Isolofo Razanadrakoto izay filohan'ny tanora tiako i Madagasikara avy eto amin'ny faritra Nalamanga avy hatrany dia raisitsika mpifaliana mpitiavana be miarabanao Isolofo Razanadrakoto. Ya miaraba madame Pawa miaraba madame Arfina voalohany teny koa dia miaraba atsika PN Spijera ity fandarana ity ary miaraba atsika tanora tiako Madagasikara ary tsy ny tiako Madagasikara ihany fa atsika izay mahatsapa tena fa tanora dia miaraba sy mirasosady ao atsika. Avy hatrany dia fanontaniana voalohany ho an'ny filoha ny tiako eto Madagasikara eto amin'ny faritra Nalamanga inona ny vinanareo inona ny programan'asa foezaka sy lavitrezaka ao amin'ny tanora tiako i Madagasikara. Ya tena mahafinaritra le fanontaniana satria tatoato ny tanora tiako Madagasikara dia iarahantsika malala fa somary nisy ny fatoritoriana kely fa efa mifohan'ny torimaso ary ao anatin'izay dia efa misy ny programan'asa izay anatin'ny foezaka raha ny foezaka aloha zany no resahantsika androany dia ny tanora tiako Madagasikara izay ao anatin'ny atoko politika tiako Madagasikara dia iarahantsika malala fa ao anatin'ny atao hoe mpanohitra raha ao anatin'izay hoe mpanohitra zay dia zay zany ny foezaka izay manohitra ny tsirariny sy ny tsy mety rehetra eto anivon'ny firenena ary ny tanora tiako Madagasikara dia misehatra ao anatin'izay ny lavitrezaka indray raha ny zavatra hita dia ny programme dia maro misy mahalavitrezaka azy zany ny atoko tiako Madagasikara dia mamolavola tanora tompon'andraikitra zany hoe tsy le tanora miandry fotsiny miandry mpitondra parazara fotsiny fa tena olona vonona ary tompon'andraikitra eo anivon'ny firenena eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny sehatra rehetra zay azony isehoana zay zany ny tanjona zany ao anatin'ny vina ny lavitrezaka ao anatin'izany atoato dia efa manomboka moa zany zay atombokay amin'ny sabotsy ho avy zao ny fiofanana ara-politika sy ara-pitantanana ho an'ny tanora zay le tenena hoe tsy tanora miandry mangalatsaka fotsiny fa vonona andray fitondrana vonona andray andraikitra eto anivon'ny firenena izay ny tanora tiako Madagasikara izay zao sady izy zany dia efa volavolaina ao anatin'izay sehatra hoe tompon'andraikitra zay dia amin'ny sabotsy zao zany dia efa misy ny formation ho an'ireo tanora rehetra eto moa zany dia efa manararoatra sahady manentana ny tanora rehetra na tiako Madagasikara izy na tsy tiako Madagasikara fa mahatsapa fa misy olana eto amin'ny firenena mila mandray andraikitra ny tanora dia efa manasa ny tanora rehetra ho avy eny amin'ny QGBLR manomboka amin'ny folo io fotoana io zay anasanantsika ao anatin'izay fiofanana izay ao koa efa manangasanga ao sahady satria araka ny teneniko teo hoe tsy ao anatin'ny politika ihany ny tanora tiako Madagasikara fa manamola vola zay ny tompon'andraikitra zany amin'ny lafiny rehetrarehetra na eny anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny tokantrano indrindrindrina moa zany eto anivon'ny firenena dia efa misy manangasanga any ny formation informatique
fitantanana amin'ny akapobeany ary ao ny misy ny hoe team akademia izay entina ikolokoloana ireo tanora ireo mba ho tompona andraikitra rehefa rapitra ary io moa ny tena marina araky ny teneniko teo hoe tompona andraikitra andraindraikitra eto anivon'ny firenena izay hitantana ity firenena ity. Marobe zany ireo tanora no manontany hoe ahoana zany ny fomba ataony raha hoe hiditra ho mpikambana tiako Madagasikara izy aiza no alehany zany. Ya ny tiako Madagasikara ny tanora tiako Madagasikara moa zany de misy rafitra izay mipetraka ara-dalàna zany io ao anatin'ny atoko zany hoe raha miresaka an'izay fidirana ao anatin'izay mpikambana zany ao anatin'ny tanora tiako Madagasikara zay ny tanora tiako Madagasikara tompoka tsy araka lelazain'ny olona fa izay tsy anisan'le hoe tonga namana vao mavomavo fa rehefa vonina araka ny teneniko teo hoe ho tompona andraikitra rapitra de raisina tanandroa ny fatongavana sy fanatanterahana zany de eny anivon'ny boriboritany rehetra zany de misy ny rafitra zay miandraikitra zany manana filoha eny misy biraopitantana zany isaky ny arrondissement isaky ny fokotany zany hoe afaka manantony eny anivon'ny fokotany tsika de mijery ny fokotim de any maka ny andinidininy ary misy mpitantana zany avy eo président ny par arrondissement de miakatra moa aty amin'ny faritra Analamanga. Misy zao tsy mahafantatra an'izay lalana zay aiza zany ny tena hoe akaikikaiky kokoa zany ahatongavan'le olona manantonareo satria tsika zany be tabe ny olona mbola tsy tafiditra ao anaty rafitra. Ya rehefa ohatra moa zany hoe tsy hitatsika eny anivon'ny fokotany de afaka manantona avy hatrany eny amin'ny kizetrika satria ao misy tompona andraikitra ao zany zay tsy miala ao mihitsy fa ao foana izy na amfiry de manantony zany tsika de omeny le tompona andraikitra zay eny anivon'ny fokotany na eny anivon'ny arrondissement. Mazava zay Silofra Zanadrakoto fa saika ambany tany manitikitika anahy ianao moa mpandraraha de araroantsika trano resaka politika rehefa anatin'ny fandaharana ohatry zao manahoana ny toedrarà manahoana ny toe-piainana sy ny fandehan'ny fandrarana am'izao eto Madagasikara ho anareo tanora zay misehatra anatin'izay lafiny fandrarana zay eo amin'ny lafiny ekonomika eo amin'ny lafiny sosialy ny fandrarana amin'ny akapobeany mihitsy. Ya raha resaka zay moa zany resantsika resaka fandrarana indrindra ho an'ny tanora de mampalahelo ary eto moa zany isorana ny ireo mpitantana politika ny filompanorina ny tiako Madagasikara zay nanana sosikevitra nanana hevitra izay anaovana an'io team akademia io zay entina sahady koa zany mahatompona andraikitra tenena teo amin'ny sehatra ny asako fa raha ny fandrarana eto Madagasikara de mampalahelo araka ny teneniko teo hoe ohatra namanokana za ao anatin'izay tanora zay mpandrarà zay de ny sehatra zay sahako am'izao de mampalahelo raha mijery zao ohatra ny amin'ny resaka transport ny lalana rehetra manerana Antananarivo de potika avokoa misy ny tena hoe misy ny fanamboarana fa tsy hita moa le fanamboarana hita eto fa lalana lavadavaka eran'ny tanàna ny hitanao ny vidina pièce iarahantsika malala fa am'izao ny vidim-piainana hatramin'ny charbon iarahantsika lasa ohatrinona de vao mahazo charbon mitovy an'izay koa ny vidina pièce amin'ireny tomobile ireny de mampalahelo eo raha amin'ny resaka fanabeazana raha tsika miteny zao de tena raha zato ny effectif tamin'ny herintaona raha misy 10 am'izao be indrindra zany hoe mampalahelo zany le fanjarana nefa ny fanjakana de tsy mijery ny reny fanjarana ireny raha miresaka ny fanabeazana manokana tsika tsy misy ny filoham-pirenena raha tsy nisy ny mpampianatra nefa ireny mpampianatra ireny de lasa atao akilabao lasa atao tsy fantatra mihitsy ny fisiny reny ny fampanantenana moa be da be fa nofinofy ihany misy araka le nitenenitsika teo hoe ny tanora tiako Madagasikara dia tanora vonina andraikindraikitra andraikitra eto anivon'ny firenena ary tsy parazara ny andehanana hitantana firenena fa efa miomana de nizao sahady hoe mena formation re tanora reo amin'ny sehatra rehetra mba ahafahany tena tompona andraikitra izy rehefa kelikely. Ianao moa tena hoe ao anatin'ny fahatanjana betsaka ny tanora tsy anasa zany amin'izao fotoana izao tena be da be ary tena maizina no avin'ireo tanora ireo. Ny tanora tiako Madagasikara zany araka nanambaranao anazy de manana vina inona zany le vahaolana tena hitanareo amahana an'ireny zavareny tsy anasa zany manoloana amin'izao eto amin'ity firenena ity. Tena marina moa tena mampalahelo tena betsaka ireo tanora zay tsy
tsy anasa nefany raha jerentsika ny zavatra misy ny vehivavy sy ny tanora ny be indrindra eto Madagasikara raha ny statistika zay mivoaka farany de tena betsaka ny tanora ary ny tena marina nefa ny tanora zay moa zany ny reharehavan'ny sasany hoe ny tanora zao no mitondra ny tanora zao nefany tsy misy ny sehatra ho an'ny tanora izay mampalahelo zany ary eto zay moa zany de fa manentana antsika tanora izay ho any nananganana ny team académie tongava famea formation atsika ny team académie amin'ny sehatry ny asa rehetra zay mety ahafahantsika mirotra amin'ity fiainana satria mampalahelo na mividim-piainana ny zavatra rehetra ny tanora nefa ny anisan'izay ao anatiny akoatran'ny mianatra de mamelombady amandranaka zay tsy tantsony hoe aizany zana no ampianarina ny EPP lazaina be da be manara-penitra nefany ny tsy miditra an-tsekoly mbola be da be noho ny fahasiaranan'ireo tanora ireo ka tsotra zany no vahaolana ho anay ho an'ny tanora zay tsy anasa amin'izao fotoana zao ny tanora zay matsapa ny fahavoazana sy ny hirifiry amin'izao fiainana zao tongava manomboka amin'ny sabotry eny accusé Belair ary anomboka ame vahaolana anao zay ary ny anay tsy atao nofinofy fa ny anay toa de asa fa tsy kabary tongava ny Belair amin'ny sabotry manomboka amin'ny 10 ary to io ao anatin'ny team académie zay amola volananao ho tompona andraikitra amola volananao ho tanora tena reharehan'ity firenentsika ity iny ary makasitraka anao isilo forazana drekotona anaiky ho vahinay androany mino afa mbola betsaka ny fotoana afahantsika mitafatafa miresaka raha politika eto sy ny tanora eo amin'ny lafiny politika zay amin'ny ankapobeny fa misaotra anao am'izay fanentanana amin'ny sabotsy fiofanana ireo tanora eo anivontsika Madagasikara efa na tanora rehetrarehetra zay lina amin'izay fiofanana raha politika sy ny fitantanana izay de asaina avokoa amin'ny sabotsy io amin'ny folora fotoana eny amin'ny QG Belair araka ny efa notenentsika teo moa Arfina Relso de manana vahiny hafa indray tsika vehivavy izy io tanora avy hatrany de ampidiritsika Ravalson Jess araka ny nambara teo moa de manana vahiny hafa indray tsika zany tsy zany fa Jess Ravalson miarabanao Jess tonga eto amin'ny fandarana Sahia Lasa zao izy de mpikambana tena mavitrika ao amin'ny tanora tiako Madagasikara Fiara miarabanareo ihany koa izay manjotsy tapaka ny fandarana Sahia Lasa zao eto amin'ny fahitalavitra MBS de fiara miarabanareo mpanolotra sy mpikarakara rehetra ihany koa de misaotra betsaka na nasa teto amin'ny fandarana mamerina ny arabanao Jess Ravalson ianao de tanora vehivavy mpikambana ao anatiny antoko tsika Madagasikara mifantaniana manitikitika na voalohany de hoe toy ny ahoana zany fiainana tanora mpikambana eo anivona antoko politika zany maro ngamba ny karazana antoko politika misy eto Madagasikara fa ny antoko tsika Madagasikara ny tena nahaliana indrindra satria ny foto-kevitra noentin'ny filohanay ny filohan'ny tsika Madagasikara mahafinaritra sady mahasoa no afaka hoentina miady amin'ny fiainana ka no izany moa zany de ny lafiny ankapobeny no resahako eto izay de efa nivolavolain'ireo mpitarika anay sy ireo mpanabe anay tao anaty fiainana politika satria ny matanora anay de antoko politika misy anay de nivolavolaina tanteraka izay nampianarina ary nomena sehatra kokoa ao anatin'ny antoko politika fa tsy mitovy amin'ireo politika antoko politika samby hafa zany hoe mipetraka ho tanora any anaty activité sy ny sisa fa nomena andraikitra kokoa izay noentinay amin'izao ny tagetra hoe tanora tompona andraikitra de hianatra andray andraikitra zay ka izay mihitsy no iantsonay andreo tanora efa zay efa nanentana teto ny filohanay hoe iantso ireo tanora mba hianatra andray andraikitra sy hianatra amin'ny fifanampiana mba hanavotana ny firenena hitondra avy ny firenena fa tsy hoe olona ho tompona andraikitra fa tsy olona fotsiny hoe adidy hoe tanora de tanora fotsiny miaina eto amin'ny firenena fa olona mba manana andraikitra mba hoe hanavotana ny firenena manoloana zany indrindra Jess inona ny afatra fo zany atolotra ao amin'ny tanora malagasy amin'izao fiainantsika izao amin'ny lafiny raha ny afaka manao ohatra kely vazavady eto aho de ame ohatra kely zany ty ohatra ty zany efa hita ny lesoka maro nisy lesoka be dia be ohatra fotsiny any anatin'ny fampelezan-kevitra raha ohatra hoe mandeha ny fividianana de misy ny fampelezan-kevitra de eo ny ahitana ny ankamaroany vahoaka malagasy hoe olony kibo sy olony fo tsy mba misy olony saina vitsy tena vitsy ny olony saina de rehefa ahoana no ilazako an'izany satria raha ohatra zao misy olona anankiroa mametraka
ny anankiray manome zavatra, ny anankiray tsy manome zavatra fa manome hevitra. Ty hevitra ty hoentina paikady mba ahafahako mihinana maharitra. Nefa ity zavatra ty omeko mavitana herinandro le izy. Alohan'ny olona kokoa mandeha any am'le hinanana herinandro fa tsy mieritreritra hoe ahoana ny hinanako maharitra. De any amin'izay zany nisy tomanko ny tanora rehetrarehetra hoe andaontsika andeha hijery lavitra, hijery miabo fa tsy hijanona tetaitra any anaty rendrarendra sy zavatra tolotolorana vetivety fotsiny vita rapitso sy ohatr'izay. Tena hita mihitsy hoe miavaka ny tanora tiako Madagasikara zay le fitaizana zany tao anatin'ny atoko de isaorana be ianao jetsy amin'izay afatra tena mafonja nataonao zay na de mbola hoe tanora de tanora renao misaotra betsaka indrindra. Ie, arak'izay resaka Elso zay ihany vahintsika teo moa de ny tao anatin'ny fikambanana tanora tsika eto Madagasikara ny arahantsika tamin'ny Sofra Zanadrakoto sy Geste Ravazan de tena niaraka nizara zareo hoe ny eo anivon'ny antokotsika Madagasikara reo tanora de efa volavolaina ho tezaina ho beazina ao anatin'ny foto-kevitra. Zany hoe misy foto-kevitra entina hijoroana ho an'ity firenena iraisany ity ho volavolaina ihany koa ty tandrazana ary tanora tena hijoro amin'le sotoavina ao anatin'ny antokotsika Madagasikara zany hoe tanora tsy manaiky lembendana fotsiny fa samy teny rehefa misy zavatra rariny tsy rariny ary milaza ny marina trany de tena tanora mahatsapa ny tena mazava-dehibe an'izany hoe fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena izany ny tanora eo anivon'ny tiko Madagasikara. Mbola misy hatrany moa ny fanabeazana sy ny fiofanana eo ambaratonga maro samihafa ao anivon'izany antokotsika Madagasikara zany de ary mbola manatitra hatrany ny fanetanana ho amin'ny sabotsy ny fiofanana izay ho atao eny amin'ny QG amin'ny folora no manomboka. Araka nefa resantsika tamin'ny voalohany fandarana teo ary finara Elso de tanora telo be zao miaraka amintsika androany ary noraisintsika ny vahintsika fahatelo avao amin'ny tanora RMDM rody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy iza moa zany fa i Freda Mahataviky avy hatrany de horaisintsika izy. Araka ny nambaratery am-piantohana moa zany de vahiny fahatelo ny fantarana Sahia Lasa eto zao Baora Zafimahefa i Freda Mahataviky avy any Tuliara izy io. Izy de vice-président ny RMDM any Tuliara. Miarabanao Freda, tonga sao matsala eto amin'ny vahinina eto amin'ny fandarana Sahia Lasa zao amin'ity andro anio ity. Manao akory antsika iabiaby manerana zao tontolo zao ary miarahaba anareo mirahavavy ary misaotra anareo nanasanay na dia baka Tuliara agny zahay lavitsy tsy nisalasala anareo fa niantso ka tonga soa zany sy ny ekipa rehetra zay ao amin'ny lafiny teknika ato amin'ny Sahia Lasa Izao misaotra anareo lay nanasa mahavelo bevata ho izahay baka Tuliara. Mamerina ny fiarabananao Andriamatoa Freda Mahataviky mba fantanina manitikitika kely anah aloha nombotsika an'le tafatafa sy resadresaka eto inona moa tena dikan'le anarana hoe Mahataviky raha tsy mahadiso. Isaorako ny dadabeko razako zany nagnome an'io agnara Mahataviky satria intéressé nareo zany. Le Mahataviky zany mahaheniky, mahalanja, mahaleo la misy raha bevata zany handesy leo kisoa io. Manahaky zao adidy bevata napetrany filoha hajaina maraka raha valomanana zao amiko hoe vice président province Toliara misana ny androy lavitra zany fa adidy tsy an'olon-draty zakako soa io zanabavy la Mahataviky soa aho amin'io ao. Satranao zay fizarana amin'ny mpijery mpanaraka antsika eto amin'ny Sahia Lasa zao fantaniko voalohany ianao moa filoha-lefitry ny RMDM any amin'ny faritry Toliara. Avy hatrany de atodiko amin'izay le fanontaniana hoe aiza ho aiza ny asa, aiza ho aiza ny programany RMDM amin'ny faritry Toliara amin'izao tsika miteny zao tao aorianan'le fikaonan-doha zay natao teny abaypaso tamin'ny volana Jolay lasa teo. Ya, misaotra anareo zany nametraka an'izay raha zay satria intéressant raha zay tokony tsara gny ahaizany mpagnaraka antsika gny tena marina zany. Laha zahay ao amin'ny RMDM faratany Toliara ro asia resaky fa tafapetrakinay zany satria misy vice président efatra zahay ao amin'ny faratany Toliara, misy misanany Menabe, misy misanany Androy de ny tenako, de misy misanany Antsimo Andrefana ary misy ny misanany Fort Dauphin. Ary ireo faritra lazaiko teo reo zany fa tafajoro fa tafapetraky ny RMDM agny amin'ny faritra voalazako le haniky regny zany. De anjaran'ireo faritra, anjaran'ireo président régional ndraiky koa zany, reo président régionaux reo koa zany no mampiely agny amin'ny district sy commune
ziskagna amin'ny fokotany tsy raikiraiky agny zany ka ary tafajorona avao koa ao amin'ny RMDM Toliara ny fikambanam-behivavy vehivavy RMDM misy zany satria tsy ataontsika ambanin-draha ny vehivavy satria kitapon'ny fonosa io nanday 7 vola io ary ny raha hitsanganany ny vehivavy na gn'ampela matanjaky satria fa matonga ampela fa mitsanga fa misy raha maharary azy mare ka tsy mila tahiry na mila tsibohy na mila volagny fa direct fataitsy hoe misy le ny RMDM hivolagny raha tsy mety maharary anay fa marihiko etoa ny RMDM tsy fahavalonareo mpandaa io ka lafa ny RMDM hanao hetsiky na haneo hevitsy fa mangitikitiky nareo tsy tokony hampangitikitiky zahay ne mpanolotsaindrozy zahay mpanolotsay anareo nareo pitondreo hoe ino anovanareo an'teo ino anovanareo an'teo ino gn'alagnanareo anay angao zahay haneo hevitsy malalaky fa zay gn'atao hoe demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena ny matematesany zao fitondra zao raha zay hoe demokrasia gaga zahay hoe misy tokoa fa demokrasia zao fa nalevy lafa ny maty olobe roe regny hoe raha nandesindrozy agny aby demokrasia vasa lambo misy fagnotananareo miraha mbola vonina ny VP manoloana zany indrindra Andriamatoa Freda zany manahoana ny fahavitrihan'ireo mpikambana RMDM any amin'ny faritra Toliara iny laha ny fahavitrihan'ny mpikamba RMDM la tena mavitriky satria mitsanga tsy tahony ny mpikamba ao Toliara satria maro maregny raha maharary azy manoloana ny krizy sy ny fahantra mihaopapa mianjady aminy ka avitsika ihy tonga tsy nantsoina fa avy la mikamba zany ary tena maro zany laha isaiko zany gn'olo mpikamba agnatin'ny RMDM zany ataoko mba tsy volagnako ny fa gn'antsasany mahery mba hampavandy ahy fa magnaly fa misasaky misasaky mare fa ataotsika hoe fa interne gn'olo ao zany fa RMDM aby zay zany ro tena mazava so bien précisé zany Ie, manoloana zany indrindra moa Andriamatoa Freda enao tena hoe tanora mpanao politika ao anatin'ny RMDM eny tiako Madagasikara koa enao raha tsy diso ie manahoana zany fijerinao ny raharaham-pirenena ankehitriny indrindra any amin'ny faritra atsimo iny manahoana zany ny fahafantaranao an'izay tanora mpanao politika ny tegnanay zaho ne mbo kelikely voninateran'ny mamako fa nanao politika satria lafa zaho tsy ampinono fa mitagny aho direct fa haina mamako hoe tahinono anako toy lahy fa nanao politika mbony kelikely aho ka sandrako fa mahihitsy mahay gny raha tsy mety sy gny tsy mety eto amin'ny tany razako malalako toy nilitsy politika aho ka nafinaritsy ahy zany le déontologie nitondrasan'ny filoha maraka raha valomanana an'le RMDM satria tsy manohitra olona na manao attaque personnelle fa tena mijoro izy hoe inona ny hampandeha an'ity firenena malalako ty vitsia na madamo Arfina ny filoham-pirenena tahaka azy ny potena ny fananany enjena izy fa mampalahelo azy ity Madagasikara tanyrazany ity de niezaka foana izy nandeha aty na de ampijaliany zao mpitondra zao azy ny tenany ary tena mampalahelo zany zay raha andeha hivavaky ve de misy foana ny sakatsakany na andeha hiantsena fa mahagagagaga androzy hoe manino loatsy ino zany hoe olony nitondra asa ho hainy voaka malagasy betsaka tany aminay Toliara tany nisy tiko nisy magro ary ireny magro regny niteraky asa ho hainy tanora sy olom-pirenena zay tahiasa tany aminay antsimo any aminay agny amitsika miteny zao lasa cimetière de projet tsy misy tsony ny asa iasan'ny rehetrarehetra fa lasa asa fagnandesa cycloposy lasa asa fagnandesa bajaji lasa asa fagnandesa kalesa ny tena mampalahelo de ity le olo fa tsy misy atao ndray mivarotra iny amin'ny sisiny indray no alainy commune nefa tsy misy vaolana hitany commune hoe nareo mamarotra eto tokony hijerevany toera
hiveloman'le olo zay ne mahatonga le tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny Madagasikara ty hoe ino moa ny raha ataony za lafa tsisy raha atao ino moa hatao ino moa hanao ino moa zao nefa mamelombady mamelonjanaka vady aman-janako zany hisakafo ino mangalatsy aho de misaka olo aho de mangalatsy telefona aho de sambora aho de voakabokaboka aho zay zany aleko zany maty am'izay zany satria tsy misy le raha tsy misy le asa mba teto nipetraka ndray zany potehina ny olona tokony hitondra fampandrosoana eto ndray simbana fehefehena aminay zany tsy fanaovana tsy fitiavan-tanindrazana olona manaka zany fa zay le atao hoe fitiavantena bevata ka tokony ialana zany nisy ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena zany tamin'ny faritra atsimo iny efa misasaka zao ny fitaom-piasana efa mahery ary mba tanteraka ve ny zavatra teneny ndray sa de alefa fotsiny promesse fotsiny de alefa fotsiny ny promesse zay napetraky ny filohatsika hajaina mambahoaky moa tsy fa tsy tiaroko zany fa tsy tiaroko satria ho maro an'izay tena maro ary fa tsy fahaligno fa gny raha tiaroko avao zany de hoe ny raha maharary anay antsimo agny zany de io resaky vidim-bary sy PPN dia ny fandriam-pahalema de ny lalana satria zao ny vidim-piainana re tompoko fa tena fa tsy zaka sagnatria fa hanao resaky raty aho raha tena tsy fomba anay toliara farany lasa gny valinay koa raha asianay makiazy asia lokomena mba alefa miboaka agny so mba hazo drala fa raty zany tena tsy mety amy culture anay baka timo agny zay nefa fa kely sisa gny tsy hamarota anaky valy laha gny fahantra ny fahasarotam-piaina zao tsika hilitsy amy fidiram-pianatsy de mba mijery tsenao fa kapitaly aminareo ato mba magnotany kahie zao ao madame Arifina Sibao fa na sahira zao ivily kahie raiky 65 000 paquet de duisy amy sampazy hatao akory zany zanako maro reo ohatsy la mana anaky zany aho hoe eny tsy ho tafabokako zany satria misy 200 pazy misy gny 100 pazy raiky zay igny zany le fandriam-pahalema promesse ny filoha de hoe tsy mila miandry ela zany ny tena moa filoha ravalomana tam'le hoe miaraka am'le fandaharana tam'zany hoe hoenay avoloha hoe ny anao asa ny président Ravalomanana afaka 100 andro de milamina io fandriam-pahalemana io neny filoha jaina mambahoaka tsy miandry 100 andro fa efa vona retraretra ka hatram'izao mbo tsy nahita fa mbo manjeky malaso satria maro zany gny magnodidy azy ao gny malaso ambony latabo misy gny malaso sur terrain izay irahy fa gny tena lakolako rozy malaso ambony latabo ka mba omiako ohatsy zany tamy 14 avrily andriamatoa filoha jaina ny avy tatoliara tagny 14 avrily 2020 teny izy tamy kabariny hoe otsinina rivahoaka ny kilaombary non ny kapobary de namaligny vahoaka hoe dimanjato président lafo be zany tsy takatsinareo ataotsika antsasany mandraky ty nandroany 700 gny kapobary aminay atoliara agny tsy haiko gny antsasany amy filoha hajaina mambahoaky manao croissant na manao décroissant fa gny fanenteanay azy croissant miakatsy fa tsy mandeha midina ary tena marina gny raha slogan rozy hoe gny raha tsy nivitany gny sasany tagnatiny 80 tao tafiakatsy tsika agnatin'ny fotoa vitsivitsy io vary io 700 jusque 2022 io na jusque 2023 mety ho arivo raiky fevasy moa hanao miracle fa olo-panao maziry igny mety manao maziry igny fa mety hajotsony tampoko tsy de koa eo ndraiky koa mila mitandrina zany tsika ry vahoaky eo zany mitao antsika vahoaky abiaby mila mitandrina atsika fa gny fahadisoan-tsafidy de zao gny vokany izao gny vokany zao hoe gny raha tseretseretinao hoe ia lay manenty bogosy
tovolahy zany manahaka izao zao lahy ntiantsika le manao an'izao gny sasany ity le lehilahy ity la député nefa tsy hainareo gny agnaty haiko ato tsy hainareo gny compétenceko tsy hainareo gny fahavononako hitondra an'le firenena de tinginareo zao fa tovolahy bakeo am'izay nareo mijarabaka manahaka ampela tsy magnotany eo lafa ilaty lehilahy le mety bakeo am'izay hondy lehilahy mavava hondy lehilahy tsy mana fototrasa fa olo sommaire de farany jombilo eo amin'ny lafiny social zao zay tena resazany amparanao zay tena tsy zavatra azo raisa le fampahitana zany pokaty sima zao namana madame Arfine 3 aly sy 4 sy 500 gny gony raiky aminay agny na lakozy ve ho vitany monsieur Fredam zany na lakozy tsy vita hanika zay fa manakatao avao ro mahavita zany fa azy ny famahantra de hampahantraina so ho mora verevere lafa avy am'izay fotoa ila azy ome 10,000 raha tsy fihitan'igny satria i mahantra rambesiny tinginao fa iongy 10,000nao mitingy zahay ka le fotodrafitra asa natao any koa nge mifanaraka vela izy amin'ny zavatra ilain'ny mpony piscine naturel zay hoe ohatra fotsiny zany zay teneniko zay anamboarana dobo filomanosana ngeza be any aminareo nefa ny rano tsy misy de eo zany no mipetraka fanontaniana hoe ilain'ny mponina any atsimo ve zany zavatra ohatran'izany iregny ndraiky zany regny piscine regny fotodrafitsasa tsy mifagnaraka amin'ny raha regny iregny zany no atao hoe continuité de l'état regny zany hoe zavatra fa nivolavolain'le filoha teo aloha hery rajaoramampianina zany regny de mijapy avao zany gny sasany fa laha tena laha gny programme matotra zay noentin'le filoham-pirenena nandresena lahatra ny vahoaka zany no jerena de tsy tanteraky tsy mifanaraka amin'io zany hoe tsy hain'le fitondratiany madame Arfine gny atao hoe prioritaire sy ny urgent zay zany gny tsy hainy hoe ino moa gny raha tokony prioritaire la amiko zao de gny prioritaire amiko de hoe manakory gny fomba hampidina malakilaky an'io PPN io ary zay zany mahatsara antsika ato amin'ny RMDM ary zay isorako ny président Ravalomanina zay mampianatra antsika mampianatra anay mpikamba miaraka aminao zany de hoe ndao kosa atsika hitondra vahaolona am'ty firenena iarahantsika mana ty fa tsy hijery tsika politika hoe niady la politika de eroitsika aloha fa hoe hagnavotatsika le vahoaky isaorako azy zay initiative zay satria zany gn'atao hoe homme d'état tena olo tia-tanindrazana tiany gny mpiarabelona aminy laha ny fahaizako an'izany président Ravalomanina zany madame Arfine tsy tokony hanao politika satria mavovidy sakafo izy mavovidy kahie izy fa kosa fitsinjovany ahy fitsinjovan'ny vahoaka malagasy abiaby tsy ankanavaky de mijoro izany hoe zao gn'anovatsika azy zao gnitondrasantsika firenena ty fa tsy mety kosa manao laha tsy nisy azy zany tetoa de mino ao zany fa tsy honahitsy ary mino atsika nan'zay mbota agnatin'ny confinement total fa noho ny tenin'ny filoham-pirenena teo aloha maraka Ravalomanina de hoe hidonareo zao de noara bakeo nefa miverina amin'igny hevitra ny président Ravalomanina igny avao lafa bakeo zany ka dikan'izay zany izay ila azy io koa zao miteny président hoe tokony jerena le social-bahoaka satria io tena zavatra tena tsy zakany vahoaka satria mitety faritra mako izy am'izao fotoa zao mahita tsara gny farariny le vahoaka any amin'ny faritany fa tsy varina eto amin'ny capitale foana nareo fa mba zay koa zany mba tokony mba modely ho jerena hoe jereo tsara mila maromaso tegna lafa manday hoe manao kory teroy sady mijanjy aty miheno aty midy aty izay zany gny tokony ho ataony le mpitondra madame Arfine sy madame Bao ya Freda mataviky ny fandarantsika moa Sahia Lasa zao isaoranao zay fasahina miresaka miteny ny zavamisy zay ka raha rotsika koa no miresaka ny zavamisy ianao avy any Toliara filoha-lefitry ny RMDM any faritry ny Toliara iny de ho resantsika ihany koa ny zavatra misy mafanafana ny Toliara am'izao fotoana zao ny resaka fasy mainty misy horonan-tsary moa arahantsika ao rehefa vonona amin'ny lafiny teknika de rehefa avy eo tsika miditra amin'ny fanontaniana ho an'ny vahintsika tia ifotony aty zahay zao mahakasika an'le tolona fiarovana tanindrazana fanoerana ny orinasa base Toliara fitrandrana fasiky mainty zay teradoza zay mampatahotra mampandry tsy lavoloany ny mponina atia amin'ny faritry ny Benety atia amin'ny faritry ny Kilimaliny Toliara de zao ny resaka anay ny famatopatotra resaka zay am'ireo vahoaka reo retolo reto reo le tompotany reo de ny resaka anay zao
nahanto le fitrandrana base toliara fa nangatahana iatra am'izay a de fanafoanana resaka annulation fanafoanana le permis tsy isy iresaka ny resaka base toliara ny ety tsy isy resaka hoe fitrandrana fasiky mainty am'ty faritsy ty fa raha tena mpandroso an'ty faritsy ty tsika zany a de ndao amboly omeo fitaovana omeo ny tractera omeo ny la machine omeo ny fitaovana zay eritseretinareo angadio ny canal de ndao amokatra na katsaka na mangahazo na vary na coton zay tianareo zany zay tiatsika de rana farimona fa resaka annulation zany nandrasanay de miandro fotoana zay zany amin'ny resaka fanafoanana ny resaka permis tateraka tsy isiny resaka base toliara satria reraka ny olona tia manivohatra zany a avadibadiky ny miodikodina tiry zalampamarotsy tanindrazana mpanao business miodikodina mandrebireby ny sain'olona satria nahanto fotsiny le izy satria ny dikany hoe nahanto zany amin'ny olona ty a dikany mbola hoe mety ho atao ka de miandro zay am'le resaka hoe fanafoanana io ka de hoy izy zay hoe mianantena zay amin'ny filopirenena jaina andro rajoelona maheno an'izao afatra zao sy nyreo membre ny gouvernementa sy ny premier ministre Tsay Christian mba hanafoanana ny permis nomena ny base toliara zay tsy ara-dalàna io permis io mahatonga raha n'olo tsy miany tompony misy dikany zay ka tsy ambalibaliagna azy igny halakany kany havalibaliky ny vola amy tany igny tsenkegniny ny vahoaky ny raha lafa tsenkegniny ny vahoaky ny raha izay arava izay raha mahatseriky anakahy ko amin'igny raha malibaliagna ahy amy raha ko amin'igny raha malibaliagny vahoaky amin'igny entany tinyany mahatseriky ahy arava egny fa tsy mila an'igny raha igny tsy ilako ihady fa ilako horava misaotra tena raha bakagny zay tatseriky raha tampitsy taboloneny niketo satria tsy hitanay gn'ataonay na niketo bako raiky mivola baka raiky miresaky etao raha mino itevora niketo misy resaky ataony boky fa hoe raha haina niketo tsy mangataky tsika fa hoe arava magnenkan'io raha andravan'io basitoara raha aravanay tsy magnanto raha fa mandrava basitoara raha manbokany zao zay zay tena volagny zay raha i handravany base toliara tsy magnenky an'io ho fagnanay fa sy mainty io halanay fa raty tanteraky mamono anay tsy ilanay tena tsy ilanay tsy hataky fa tena handrobaky raha i tsy magnenky an'io lahy eto laha niavy ny corona raha iatoitsy raha nanao vaksiny fa ny vaksininay hazo aminaly egny zay atao hoe katrafa mandrava sarotsy voafaria ka ny dikan'izay igny egny ny velomanay taninay igny kanefa ny raha mahatseriky anay haravanareo tanteraky igny aly egny nareo fanjakana mampiezaka hoe mamboly azanakazo nareo nefa ny raha mahagaga anay pariky rehegny enany egny agnisan'ny pariky igny tena arova ala tena arova rehegny nefa nareo base toliara hanimbany rehegny tsy milany base toliara tanteraky tsy milany fasy mainty tanteraky raha io tena tsy ilanay fa poizy ho anay araky nitatsika tao i Freda mataviky raha mafanafana amin'ny fasy mainty resaka base toliara iny am'izao fotoana zao a betsaka ny fitaraina ny ireo mponina ny atoerana nareo ny tena avany amin'ny faritra iny tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy sy izay manaraka an'izao fandarantsika izao naiza misy azy ireo ny zava-misy marina mahakasiky io raha io aiza ny lafy ny fiarovana ny toe-karena ny sosialy ny tontolo iainana mihitsy a amin'io raha base toliara fasy mainty io eka mavesatsy de mavesatsy izay sujet zay fa kosa fagnotania moa zany de liana ny mpagnaraka an'izao Sahia Lasa zao de tsy maintsy hiteny aho zany amin'ny mahazanaky toliara indrindra fa amin'ny mahamasokoro ahy zay tena agnatiny tsara amin'ny agnatin'le faritra agnatin'le zone le tena agnatin'le fitrandrahana anazy zany ka mamelay zany nareo lagnazavazava zavatra zany aho mba hitaritako zany mba tsara zany gnaizany ny mpanaraka ny Sahia Lasa zao ny zavatra misy zany mizara roa zany ny vahoakany toliara amitsika miteny zao misy ny pour misy ny contre de eo zany mahasarotra le mitondra le resaky zany satria ny sasany pour ny sasany contre kanefa zao tsy misy olona surtout any aminay agny tsy
tsy misy asa satria ny première phase ny base toliara de hanao recrutement 3000 personnes ihany zany zany hoe mba miteraka asa zany tsy misy maharatsy an'izany fa kosa les communications izy mbola tany amin'ny toliara saints nandeha base toliara zany no tsy niampy de lasa tsy nazava taminay maskoro indrindraindrindra gn'olo ambany volo agny zany ambany vohitsy agny zany le tena hoe ina moa ty fasy mainty ty hazavaiko atoa zany fa ny fasy mainty de agny ambany tany any zany izy io de hoe le resaka radioactivité zany no mampatahotsy anay agna amin'ny faritsy ranobe abenetsy ankilimaliniky toliara faharoa igny zany io le resaka radioactivité satria misy mandefa tsao hoe manimba hoy zao fa tsy volaniko to moa zany raha iaby zay fa zay kanefa na fasiky liatsika io zany fa misy radioactivité fa faible le becquerel agnatiny le raha zany hoe ny becquerel zakany gn'olombelo zany de 1000 fa le becquerel ateraky ny base io zany satria tsy maintsy misy very io zany tsy maintsy misy miparitaka eny foana koa zany de agny amin'ny 1400 de tsy zakany le zava-mananay na iaby zany na zava-maniry zay na biby zay indrindra fa ny olombelona zany de kanefa iza moa gny natonga an'io nagnome ny étude d'impact na étude environnementale na étude resaka environnemental zany de tamy 2012 de io filohajaitsika am'izao fotoana zao zany ny nanomeany zany permis zany de 37242 tam'zany de matoko zany io ny confirmevany filoha teo aloha hera janoary mampianina tamy 2015 ny confirmevany reo zavatra nisoniavina tary tamy 2012 reo de hitany satria iarahantsika mafantatra herinajy mampianina zany fa olona manam-pahaizana be ary tam'zany fa nisy étude nataony Einstein zany hoe resaka étude na resaka nucléaire resaka radioactivité de nisy koa zany ny étude nataony NDA resaka rano zany satria mandeha ny resaka hoe lasa ho simba le rano fisotro tsara mariko eto madame Bao fa ny rano fisotro de alaitsika sotroiny vahoaka any ambanivolo mako mampiasa regny vovo sy regny pompe raha jiaby regny zany de agny amin'ny nappy phréatique fa le rano ampiasany base de agny amin'ny nappy aquifère zany hoe tsy de manimba zany le rano zany satria agny amin'ny aquifère agny zany le rano ampiasana hagnadiovana le illuminite zany ka amiko zany ho iza moa za la ohatra ka hoe magnazava an'izay fa kosa anjaran'ny vahoaka anjaratsika iaby indrindra fa masikoro no mijoro amin'ny hahasoantsika mety amitsika ny tsy misy base tsika gny tompony zay satria fanagnatsika toliara agny igny manao zao tsika hoe vohatsika io fa mijaly tsika fa tsy misy asa mba hiteraky fampandrosoa amin'ny faritsy ny antsimo andrefa de tsika avao gny tompony fa zaho mino satria ireo olo mitrandraka an'io raha io zany de australiana zay mikambana ao agnatin'ny multinationale zany hoe société boursier zany izy io de donc zany mety hanimba ny firenena malagasy avao koa satria opérateur reo zany ary misy accord tsy nitongatonga avao zany reo laha tsy nisy accord nampidiri-tsika nampidiry ny filohantsika eo reo zany dikan'izay zany hisy impactany be zany agny amin'ny famatsiam-bola kanefa fa la ohatra zany ka tanterahin'ny filoham-pirenena io zany hoe tsy hitady vola any amin'ny bailleur traditionnel izy de tokony vohany zany io hiteraky création d'emploi sy hiteraky développement fa mila jerena tsara be cahier de charge zay miteraka resa be ao amin'io hoe mila jerena mila rectifiena ary atao tena médiatisena zany vakina atao lecture zany le resaka io cahier de charge io satria ao zany le tena problème nisy io zany
Ia ny Toliara ihany tsika gabany tsy afaka misaraka mihitsy ny fampandrosoana sy ny raha ny fandriampahalemana Toliara moa fantatra amin'izay resaka fandriampahalemana zay ady tsy maintsy atao io raha te androso ny firenena anankiray i lalana makany Toliara iny ny lalam-pirenena fito malaza amin'izay malaso resaka dahalo aiza ho aiza ny ady amin'izay fandriampahalemana zay ady amin'izay tsy fandriampahalemana zay any amin'ny faritry Toliara iny Fredy Matavoky. Ny ady amin'ny dahalo mampalahelo laha hoe atao hoe gn'ady amin'ny dahalo tsy ady amin'ny dahalo ro raha misy amin'ny Toliara agny fa ady amin'ny RMDM ady amin'ny RMDM ro misy satria ny dahalo agnaty halagna ny mampalahelo lasa laha jerevatsika gnisan'ny mpitandro filaminana lavo amin'ny fagnagnan'io dahalo de betsaka satria asa no tadiavina sagnatria faty ro hita de lasa kamboty ny vady amanjanaka sy am'izay no ny asa resaka ady dahalo no volagnintsika mivangongo ato Tananarivo ato gny mpitandro filamina iabiaby vasa toa misy malaso fa zaho maly zaho tamin'ny andeha ivoreria abaypasse tamin'ny fikaonandoha mbadry mbola voary posy aho nefa maro polisy mihodikodiky isaky ny rebus mbovo aho kanefa tsy miparitaky am'le tena hiasana zany le mpitandro filamina mampatsiahy aho zany madame Bao tamin'ny fitondrany maraka raha valomanana kelikely le fotoa ampiasan'le mpitandro filaminana satria be motivé zany le gendarme polisy na ny pénitentiaire na ny maramila satria napiakariny io karaman'ireo force reo am'izay lafa ampy mako ny karamany de tsy misy ny kolikoly de manao asany soa zany izy am'le resaky am'le adidy sy andraikitra zay nanovany fianana tam'zany hoe hiaro toy ny anak'Andriamaso ny fiarovana ny vahoaka am'izao tsy misy zany ny karaman'olo reo fa tsy hijerevanao hampiambeninao an'ny mpanohy sy olo reo nefa tsy omeanao indemnité de lany fotoa eo avao vao misy resaka intoxa kely fotsiny hoe hilatsareo rodobe magro fa fenao magro manomboka amy telo ny asoany ny torimaso miaraka amty valy aminjana ny antragno agny fa mitelo i fa sur terrain roa mampalahelo ka mitolika aho zany hoe tsy misy ny fandriampahalema zao Toliara agny tsy misy zao tsy vola olo fa vandy avao hoe ary au contraire gny raha misy agny lasa tereteren'olo reo koa le vahoaka malagasy madiniky fa mahantra agny igny seré toy omby halatsy toy kataty toy ho zao toy raha zay tsy mety lasa maneritery le vahoaka anao io manaky problème tambaiky regny mikasika ny aombiny jona regny teraky resa be teto regny satria lasa le aomby koa zany lasa fa mandeha atoy koa fa avily atoy koa lasa business koa zany le opération atao tsy mandeha am'le opération koa le raha fa lasa fangalara omby koa ka amiko zany tsy mety io raha io zany ka io tsy misy na de misy le dinabe zany aminay any de le dinabe koa zany lasa tsy mipetraka amy ty tena hoe asany mahadinabe azy fa lasa na zahay morovaly miala fa iliran'ty dinabe na raha latsaky eroy tsy tokony ho asany igny fa ilira ka tsy mila atao mazava soa zany le asa la tena tiatsika hisy ny fandriampahalema agny amy faritany antimo ka io ho tonga amin'ny hoabolam-bazaha zay madame Bao hoe quand un oiseau asany un vivant il mange des fourmis mais quand il meurt les fourmis le mangent dikany zay zany marary avao vahoaka io eo fe mbo amty fahefanao iha zany mbo amy pouvoiranao iha zany de mitindry fosiloky zany indra marary mitindry fosiloky fa tonga am'izay fotoa ilanao azy de tonga am'izay hoe le fourmi
le Monza. Zay zany gny tena feno dia feno ny zavatra nyteneninao teo misy Andriamato Freda. Inona zany aloha zany mba afatra ho ataonao ho an'ny vahoaka malagasy mijery antsika amin'itony fandarana Sahia Lasa zao ho an'ny tanora sy ny vehivavy ary ny tsika rehetra ny malagasy ray manontolo mihitsy gny teniko farany aleo le tonga de ho raisiko le agnaran'le fandaharana hoe Sahia Lasa Izao ka ho lasa izy zao zany de zao zany gn'amaranako azy aoka re tompoko ny fanaova politiky manao attaque personnel tsy zay ny déontologie tsika ato amin'ny fanoherana hanao attaque personnel fa namasety ny voay tsy agnehitsy ny namany raisiko ohatra am'zany zany le resaka intox lefa nitsasany any amin'ny tambazotra any hoe ny ministre avy any Toliara nanao fausse diplôme satria gn'olo Toliara agny zany tsy mahay raha fa mpanao fausse diplôme fa olo manao akory zany gny tsy mpanao fausse diplôme ka iha tsy fausse ny diplômenao tsy nivoaka eky ministre fa rozy ro ny angaran'igny vinta fa hoy aho hoe ndao tsika mikambana amin'ny RMDM ato de lafa mikambato misy fagnanara agnato fagnanara fahalala fomba magnaja olo fomba fanehoan-kevitsy président Ravalomanana mbo tiarako tamin'izy nitondra nampianatra anay zany leadership mbola io leadership avao koa mbo entin'ny président Ravalomanana ao agnatin'io RMDM hoe manao kory tsika fa tsy manao fanohera bêtement fa manao fanohera mivola ty raha tsy mety ataon'ny mpitondra io de ino ny solution fa tsy hanao attaque hoe gn'olo sa mana fiainany manokany tagny ty passeny agny ka tsy gny le passeny igny zany ro hotsibotsiboy de fanohera zay fa lasa mivaona zany le fanohera ka tsy mety aminay ato amin'ny RMDM zay isaorako ny filoha Marc Ravalomanana am'izay fampianarana anay zay zany ka gny teniko farany dia misaotra nareo mirahavavy nanasa minao zany fa nahitakaby gn'agny am province ataoko kokoa rozy Belair ao fa ao moa zao mivanta Belair zegny mba fangatahandrozy misaotra nareo lay manasa nanasanay mankasitraka nareo koa lay nahajanjy hatramin'ny farany niaratsy na delera fa somary mbalavalava araky raha zay de misaotra lahy mahavelo bevata hoe raha masikoro mahavelo lay sameta hindragnahary Satra betsaka anao nanaiky ho vahinay androany Freda mataviky misaotra amin'ny fahasahinao ao anatin'ny fahatanorana ianao nefa tena samy joro ho an'ny firenena ary tena samy lazany marina ze miteny ihany koa rehefa misy tsitsiny eto amin'izao fitory amin'izao firenena misy atsika izao isaorana be anao nanaiky vahiny na avy any lavitra avy any Toliara tena lavitra tokoa na manary Finarelso ny vahintsika androany de makasitraka makately misaotra ihany koa ny lafiny teknika ireo teknisiana rehetrarehetra natatosa zao fandarana zao ary misaotra anareo zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana Sahia Lasa zao fotoana manaraka amin'ny alarobia iarahana amin'izy roa vavy ao aoriana ny fampalala vaovao veloma tompoko